Teknika agroekolojika, fampiasana teknikam-pamokarana moderina sy maharitra ho amin'ny famokarana lovain-jafy. Nataony 7 martsa 2024 tany amin'ny faritra Vakinankaratra ny roa andro ny agroekolojika izay nikarakarainy ny GSDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra 2 fiara-miasa miaraka amin'ny tetikasa papam sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-tsono. Mivoy ny teknikam-pamokarana amin'ny fambolena maharitra miaro ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny tany amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknika agroekolojika. Tatsano ny teny sy nampiseho zavatra nandramana dia zay moa zany tena tatsatso hoe le tatsa mpampiofana akory izy ilay mpitarika fa tatsa mampiatra mihitsy dia zay fa zava-dehibe zay zany dia samy mandray izay fandraisany iny moa fa araky ny hitanareo reny misy tatsa sambany nanao dia mivokatra azo tena mampiteny mona hoe fitenena takisak'io le tany amin'ny sekoly moa io zany tanjona amin'izy io dia hoe ty zavatra ty raha tianao arovana ny tanitsika sady mamokatra miaro ny tany satria zay ny tena problemantsika eto dia reo ankizy reo nampitana azy voalohany satria ny apatanao lasa mpianatra ambaratonga ambony reo na hijanonao tatsa dia ilainy foana zay. Nisy ny fitsidiana ny zava-bita tany amin'ireo distrika iasana ny tetikasa. Nijery fotony sy nampitany teknika fahazarana sy ny volo-rakitra iorenany ny fampifadiam-boly toy ny katsaka amin'ny mokona ohatra, ny fifandimbiasam-boly amin'ny fanaovana ny vary tanety, ny fampiasana ny famokarana zezika kankana, ny fiompiana ombivavim-peronono sy ny fanaovana zezika ary fiadivana biolojika amin'ny biby sy ny aretina mpahazon'ny voly. Zava-dehibe ny fampiasana ny teknika hiatrihana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Hita taratra tamin'ny fitsidiana ny sasekoly fa mahavokatra ary indrindra mampitombo ny vokatra sy manala fahasairana ny tantsaha ny fampiasana ny teknika agroekolojika. Ny ato zany natao hoe sasekoly mihitsy entina ampianarana ny tantsaha namana dia eo le fanaovana volo-rakitra ohatra ny mokona dia eo koa ny teknika fambolena vary tanety, fampiasana zezika komposta, ny fampianarana ny fanaovana zezika komposta maromaro isan-karazany ireny. Zay zany no ataon'ny tetikasa manitatra eto Ambomandroso, izay tarihako eto Ambomandroso. Nisy ihany koa ny fitsidiana ireo sekoly fanabeazana miara-manaparika ny teknika agroekolojika fa nirian'ireo mpianatra ny sy ny teknika anaty fandaharam-pianarana ho fampiroboroboana famokarana. Teknika